dia tonga soa atao amin'ny fandarana zany firaisan-teny Kanada indray ianao. Ny lohateny izay ho adiadintsika anio zany a dia momba ny volan'ny mpifankatia trany, dia ny hoe mety manimba ny fifankatiavana ve ny tsy fisian'ny vola na ny fasairanana ara-bola. Io zany a no ho adiadintsika amin'ity fandaharana ity. Marina fa misy ny fitenenana hoe ny vola ny maranga, eo ihany koa ny hoe ny vola no hozatry ny fiainana, ary ao ihany koa ny ohabolan'ny frantsay izay miteny hoe on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Zany hoe matetika zany rehefa misy ny olana eo amin'ny mpifankatia zany ka mifanandrifindrify amin'izay resaka vola izay, dia matetika zany dia tonga dia any amin'ilay resaka vola zany any foana zany no hiatefan'ny karazana fitsaran'ny olona avy ety ivelany hoe io ara moa fa rehefa tsy nisy ny vola dia ny laozan-dramatoa rangahy. Izay zany matetika zany no karazana tableau klasika izay fahita zany eo amin'ny mpifankatia. Inona nefa no tena antony raha ohatra ka hoe tena adiadiana zany ny zavatra rehetra izay mety mitranga ao anatin'ny fiainan'ny mpivady zany manodidina an'io vola io. Satria voalohany indrindra aloha dia ny vola dia tsy afaka miteny, ny vola dia tsy afaka mandidy an'izaniza, fa ny olombelona no mitondra ny vola, ny olombelona no mitady ny vola, ary ny olombelona no mizara ny vola, fa ny vola tsy afaka andidy fiainan'olona na anapa-kevitra amin'ny fisarahan'ny mpivady. Izay zany dia zavatra tsara ho fantatritsika. Inona moa zany no matetika mahatonga ny disadisa eo amin'ny mpivady zany rehefa misy zany ny tsy fetezana ara-bola na ny tsy fahampian'ny vola ao an-tokantrano. Voalohany indrindra dia sahala amin'ny olana rehetra rehetra ny tsy fisian'ny vola. Ohatra hoe afakasa rangahy na afakasa ramatoa dia efa miekena zany ny vola ampiasaina ao an-tokantrano. Io zavatra io nefa dia matetika zany dia miteraka karazana fahasorenana zany izay olana mipetrak'izay, ka sahala amin'ny olana rehetra rehetra ihany ny tsy fisian'ny vola. Dia ny hoe mety zany hoe manjary manova ny humeuran'ny mpivady zany ny tsy fisian'ny vola. Mety ihany koa zany hoe manimbatsembana ihany koa ny atao hoe fitokisantena na ny estime de soi zany, indrindrandrindra eo amin'ny lehilahy ny tena itoeran'izay olan'izay. Ny amin'ny hoe rehefa tsisy ny vola, rehefa tsy mampidi-bola izy zany araky ny tokony ho izy dia mahatsapa tena izy zany fa miena zany ny pouvoir ananany izy zava-dehibe zay zavatra zay. Ary rehefa mahatsapa tena izy fa miena ny pouvoirany dia miena ohatran'izay koa zany ny estime de soi na ny fankasitrahan'ny tenany sy ny fitokisan-tenany. Anka izay karazana tebiteby sy ahiahy eo amin'izay zany dia indraindray miteraka karazana fahasorenana ao aminy. Dia ilay fahasorenana iza moa no hiatefan'iny voalohany dia ny vadiny ao an-trano. Iny aloha no andeha hiatefan'izay fahasorenana izay. Ka matetika zany dia misy ny karazana tsy fahaizana mamaha ny olana. Inona marina ny olana? Inona no nahatonga an'ilay ataontsika hoe zany hoe fahaverezan'ny asa, ary inona no tokony atao manoloana n'izay zavatra zay? Dia ny mitady asa, ny mitady fidiram-bola hafa koa ngamba raha ohatra ka misy
lalana hafa izay mety ahitamba-olana. Tsy izay anefa matetika ny zavatra tena mibahana zany a rehefa misy zany a ny olana arabola ao amin'ny tokantrano a, fa tonga de ilay ambo-po zany a no voadona. Izay lalana makany amin'izay ambo-po voadona izay nefa dia matetika lalana diso, satria ilay fiheverana hoe izaho no tsy maintsy tokony hanana ny pouvoir atao amin'ity tokantrano ity, izaho no tsy maintsy madidy atao amin'ity tokantrano ity, izaho no tsy maintsy indraindraina, izaho no tsy maintsy tokony apetraka amin'ny toeram-bolamena atao amin'ity tokantrano ity. Izay zavatra izay zany a no voatohitohina matetika dia mahatonga an'ilay karazana zany a hoe fisamboaravoaran'ny fifandraisan'ny mpivady, satria rehefa tsy metimety rangahy a dia atosana any amin'ny ramatoa matetika zany a ny frustration any rehetrarehetra, ka eo zany a no matetika mampisy ny disadisa eo amin'ny mpivady. Satria ramatoa koa zany a rehefa hoe miatefany aminy zany ny fahasorenana rehetrarehetra, mba olombelona koa ramatoa, hoe fa ahoana izy ty no to ty amiko no ianjeran'ny zavatra rehetrarehetra, ny rihatra rehetrarehetra rehefa tonga ny fasairanana. Dia eo amin'izay zany a ny mpivady a manomboka amin'ny famizabisana, dia matetika zany a amin'io zavatra io dia hoe rehefa leo zany a ramatoa, satria tsy mitodika loatra any amin'ny vahaolana zany ny fiatefan'ny ny olana, tsy mitodika loatra any amin'ny vahaolana fa mitodika any amin'ilay hoe fifamizabizanana. Dia rehefa maharitra loatra izay toe-javatra izay, izany hoe mitohy ela loatra ilay fifandraisana ataontsika hoe famizabizana, dia mety hatonga ny ataontsika hoe karazana hoe leo ny hafaran'ilay ramatoa, dia iny izy a fa mitady vahaolana hafa any ivelany. Izay zany a matetika no zavatra misy amin'ny tokantrano, ary rehefa ela loatra ilay olana no tsy voavaha ary tsy voasehitra. Ny tiako lazaina amin'ny hoe tsy voasehitra dia tsy voatery akory hoe ny vahaolana dia tsy maintsy any amin'ny hoe fidiran'ny vola ao an-tokantrano, fa ny hoe fahaizana mifandamina rehefa ao anatin'ny olana, ny fahaizana miara-mitady ny vahaolana, ary ny fahaizana miara-mizaka ny zava-misy ao. Ny zavatra matetika mitranga zany a dia ramatoa foana zany a no ohatrany hoe voatorabato raha vao misy zany a ny hoe karazana olana zany ao amin'ny tokantrano. Raha ohatra zany a ramatoa ka leo an'ilay karazana savoritaka sy fifamizabizanana, dia nandeha nitodika an-tany-kafa, eo moa zany matetika ilay fitenenana hoe lasan'ny vazaha ilay ramatoa, dia matetika zany a dia ny fijerin'ny fiarahamonina zany a dia hoe ilay ramatoa no tsy nahazaka ny tsy fisian'ny vola tao an-tokantrano, nefa dia matetika izay zavatra izay a dia diso ary fijery mivilana. Satria rehefa tena tao ny fanadihadiana amin'ny fiainan'ny mpivady, dia matetika ny lehilahy no tsy mahazaka ny olana misy ao an-tokantrano. Ny karazan'olana rehetra mihitsy no teneniko eto, tsy ny resaka vola ihany, fa ny olanolana rehetra izay misy ao amin'ny tokantrano dia matetika ny lehilahy no tsy mahazaka an'io zavatra io. Dia miteraka foana ny karazana hoe
tsy fetezany ny fifandraisana ao amin'ny tokantrano. Fa ny vehivavy matetika mahazaka ny karazan'olana. Raha ohatra ka hoe tadiavin'ny mpivady hoe inona ny vahaolana, raha ohatra ka samy mikaondo ny mpivady hitady ny vahaolana, dia matetika mivoaka mpandresy ny mpivady rehefa miara-misalahy mitady vahaolana. Fa matetika rehefa misy ny olana dia any amin'ny ramatoa ihany zany no tena ipetrahan'ny vahaolana. Matety mpitranga izay zavatra izay zany ao amin'ny tokantrano, ary na ny ataontsika hoe ny disadisa amin'ny resaka violence conjugale dia matetika miainga ao amin'ny hoe karazana olana, na arabola io zany na ny karazana olana madinidinika izay mitranga ao amin'ny tokantrano, dia miteraka an'izay karazana fahasoresorenana izay dia mietefa hatrany amin'ny herisetra. Anka io zany io karazana zavatra io dia ataontsika hoe zany hoe fitrangan-javatra, matety mpitranga zany izay zavatra zay, hoe rehefa tsy mahazaka n'ilay fifamizam-bizanana zany ramatoa dia mandeha any tany-kafa, dia eo ny hoe tonga ny fitoram-bato rehetrarehetra ny amin'ny hoe rehefa tsisy vola zany rangahy dia lasa mitady olona misimisy vola kokoa ramatoa. Izay foana zany matetika no fandehany fitsarana ivelany, kanefa dia izay avy nolazaiko teo zay no tena matetika fototry ny olana. Ary ny vehivavy dia mifototra foana amin'izay hoe karazana fifandraisana ara-panahy izay. Ny vehivavy zany ny azy dia ny fiatefan'ny fitiavana dia miainga foana zany ao amin'ny fo. Ka raha ny fandiniana zany dia tsy voatery ho resaka vola no antony mampisaraka ny mpivady, satria misy ny mpivady sasany rehefa ao anatin'ny fahasahiranana dia vao maika iny no mampitambatra ny mpivady. Zava-misy daholo zany hita amin'ny fiarahamonina. Misy ihany koa ny hoe tsy azontsika lavina koa fa tsy ny vola koa nefany no mamitrana ny olana rehetrarehetra, satria maro dia maro ihany koa ny hoe fisaraha-panambadiana amin'ny olona samy manambola, na ny lehilahy na ny vehivavy izay samy tsara karama, samy be vola, kanefa dia tsy mahasakana ny fisaraha-panambadiana zany zavatra zany. Tiako ilazana fotsiny hoe tsy resaka vola ihany no apety ny tokantrano, fa zany hoe raha ohatra ka ilay olana momba ny vola zany no mitondra disadisa betsaka izay tsy voavaha, dia izay no mety hitondra any amin'ny fisarahana. Maro dia maro ny zava-misy ihany koa nefa eo amin'ny tokantrano, hoe rehefa nihabetsaka ny vola dia mitady hevitra rangahy, mitady ny fahafinaretana bebe kokoa ngamba amin'ny fiainana zany. Dia matetika rehefa betsaka koa ny vola miditra dia iny rangahy fa mitady hevitra koa zany ny amoana ny vola any ivelany, dia eo amin'ny fanaovana ny deuxième bureau. Zava-misy daholy izany zavatra rehetrarehetra izany, ka tsy afaka ilaza zato isan-jato isika zany fa ny tsy fisian'ny vola no nahatonga ny fikorontanan'ny mpivady. Zava-misy daholy zany zavatra rehetrarehetra izany. Ny tiako atongavana zany dia ny hoe zany zavatra rehetrarehetra izany dia mety ho facteur ny fisarahana ny vola, mety ho facteur ny fiombonana ny vola, fa ny zava-dehibe dia ny mpifankatia.
ny personnalité, ny mpifankaty. Izay no zava-dehibe ny amin'ny hoe fomba fifampitondrana sy ny hoe ny fahaizana miatrika ny olana. Zava-dehibe izay zavatra izay. Ary indrindra koa zany dia ny karazana personnalité ndraka izay mipetrapetraka tsara. Misy lehilahy tsy de manam-bola fa maharesy lahatra izy, maharesy lahatra ny vadiny, ny fomba fifandraisana, zavatra misy daholy izany zavatra rehetra izany. Ary misy lehilahy tsy de misy vola fa mahatana vehivavy. Ohatra amin'ny fiarahamonina daholy zany zavatra zany. Anika tsy afaka ilaza itsika fa hoe ny vola dia fototry ny fisaraha-panambadiana. Mety ho ao anatiny angambany fa tsy zato isan-jato. Dia toy izay sy toy izay indray tompoky lahy sy tompoky vavy no azona tolotra anao an'io. Manaova abonnement amin'izany forêt santé atika natafa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.